Fiarahamandinika soratra masina ary dia eo ambany masontsika anak'izany ny salamo 170 andininy 170 hatramin'ny 450. Salamo 170 750 hitsangana idera sy hanome voninahitra ny tompo izy. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fahasaovana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo, tsarovo ny teny nataonao tamiko mpanomponao, izay nampanantenanao ahy. Izaho no mampionina amin'ny fahoriako, ny teninao no mamelona. Ny preare maniratsira, tsy mba mivily miala amin'ny lalanao aho. Mahatsiaro ny tsipikao izay hatramin'ny taloha aho, Jehovah o, dia mionina aho. Fahadezerana mirehitra ny nahazo ahy, no ny amin'ny ratsy fanahy izay mahafoy ny lalanao. Ny didinao no ataoko ankira ao amin'ny trano fivianianako. Mahatsiaro ny anaranao noho ny alina, Jehovah o, ka mitandrina ny lalanao. Izaho no ahy, mitandrina ny didinao aho. Amen. Hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra satria mbola nanaitra anay tamin'ny torimasonay, namony fosin'ny fanahinay, nitarika ny dianay ho tonga eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Isaoranay ianao Andriamanitra, mahafantatray ny alehibe ny fitiavanao, nitsenanay tamin'ny famindram-po ianao, ary mbola nitarika anay tamin'ny tanagavanan'ny fahamarinanao, hahatratra itony fotoana sarobidy itony. Manoloana ny fahamasinanao sy ny alehibe ny fitiavanao, dia miondrika eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy izahay, manantitanana aminao mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tao ny fahotana vitanay, fanahininana tsy tsaroanay velively, aza isainao fahadosoanay mpanomponao izany. Dia ianao Tompo no hanome ny fanahy masina, hampadoky anay ny teny famelan-keloka atononinao ho an'ny tsirairay. Ianao Tompo hanome ny fanahy masina, homba ny fiangonanao indray amin'ity fotoana ity. Ny soratra masina izay hovakiana hiasao amin'ny herin'ny fanahinao, ary eo ampandiniana izany koa dia mbola hiasao izahay isambatan'olona. Hitombo sy orina tsara amin'ny finoana izahay, ary ho feno fanantenananao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny anjara mofinainantsika dia ao amin'ny Jeremia 1:30, eo amin'ny 5:10 hatramin'ny 20. Jeremia 1:30, 5:10 hatramin'ny 20. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Izao no lazain'i Jehovah, nisy feoreo tao Rama, dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra. Rahely nitomaniny zanany, ary tsy azo nampiononina izy noho ny amin'ny zanany, satria lany ritra ireny. Izao no lazain'i Jehovah, atsaro ny fitomaninao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa izy valiny tokoa ny ataonao ho Jehovah, ary ody avy any amin'ny tanin'ny fahavalo ireny. Ary misy fanantenana ho anao any amparany ho Jehovah, fa ny zaza dia hiverina ho any amin'ny taniny indray. Efa reko tokoa Efraima nitomaniny tenany hoe, nofahaizanao aho? Eny, nofahaizanao toy ny omby lahy kely tsy voafolaka. Avereno aho dia ho tafaverina, fa ianao no Jehovah Andriamanitra. No ny efa niverina tokoa aho dia vao nahalala fanenenana, ary efa nampahafantarina ny toetenako aho dia nitehatratra. Menatra sady mangahiay aho, fa latsainy tsiny ny fahatanorako. Zanako mahafinaritra ava Efraima, zaza malalako va izy, no dia fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho. Noho izany dia honena azy ny foko, amindra fo aminy tokoa aho ho Jehovah. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tompo manoloana anay ny soratra masina, anao ny teny, ny famohan-kevitry ny soratra masina, dia tsy efa misaina ny olombelona fotsiny ihany,
koa manantena ny asan'ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay ampanankarena anay eo amin'ny teninao amin'ny alalan'izao fiarahamandinika soratra masina izao mitenena tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary havana fifaliana indray ny ombona ao anatin'ny bokin'i Jeremia araka ny fandarana mofinaina efa novakina tamintsika teo ny Jeremia 3:30 hatramin'ny 20. Dao ary 10 minitra ho anareo. Jeremia mpaminany lehibe, mbola averina trano fa ny maha-mpaminany lehibe dia ny halavan'ny faminaniana voarakitra ao amin'ny boky. Fianakaviana mpisorona Jeremia mpaminany. Anatota. Aiza misy an'izany? Manaraka azy. No naminaniny 420 hatramin'ny 420. Ohatry ny sakity mbola hiteny. Tamin'ny andron'ny Josia faraparany fefa atao koa Joiakima. Mpaminany mitomany, mpaminany beramaso Jeremia. Nanoratra koa ny boky ny fitomaniana arak'izay. Benjamin, tazomy tsara izay anarana foko izay fa ilaitsika izay rehefa avy eo. Ny fahababoana fangalana an'ireo sangasangan'olona rehetra, fahababoana fangalana olona faharoa mialohan'ny faharavana tanteraka. Io ilay mandidina ny 420. 7 taona talohany io nangalana ny Daniel, dia tamin'io nangalana ny Jeremia sy ny namany, dia 5 taona taorianan'io vao tena rava tanteraka Jerosalema firenen'i Joda. Ny tantara ny fiantsonan'i Jeremia ilay milaza hoe tany am-boky ianao dia efa natsoko dia izy nandà hoe za tsy mahay mandahateny, dia hoany ty horonam-boky ty moa dia misy an'izay amin'ny toko voalohany. Ahoana ilay tena maherihery setra kely ao amin'ny fiantsonan'i Jeremia? Maniraka anao aho, andrava, androdana, anongotra, amboly. Ty anjara mofinaina antsika ty ny tiana ho lazaina. Toman'ny zanany 2 minitra, mbola misy 2 minitra. Farany amin'ny toko 5 ty mpaminany lehibe ty 20 be zao, fa Isaia mbola mandresy azy. 70 taona ny naminaniny Jeremia. 920 ka hatramin'ny 920. Naminany momba ny faharavan'i Jerosalema, zay le hoe izy le ny fangalana olona sangany faharoa isan'ny nentin'ny Babiloniana tany Babilônia izy, dia naminany ny faharavana tanteraka, izany hoe tena ho lasan'ny Babiloniana tanteraka Jerosalema any ny faharavan'ny tempoly sy ny sisa, ny fangalana ny arena sarobidy tao amin'ny tempoly 5 taona taty aoriana. Faminan'ny Jeremia zany dia tanteraka 5 taona taty aoriana. 2 segondra mbola mahateny fehezanteny anankiray. Eto amin'ny ty anjara mofinaina antsika ty dia tafiditra ao anatin'ny fizarana fampiononana, fanomezana fanantenam-pamonjena ao anatin'ny fahaverezan-kevitra. Manomboka mofinaina antsika moa dia hoe raha elo mitoman'ny zanany. Eny ary afaka mandroso sika manoloana antsika ny taridalana
dia hijery momba ny bokyny Jeremia aloha isika. Avy eo ity texte malonatsika araka ny fandarany mofinainy ity ny foto-kevitra azo tsoahana avy amin'ny anjara mofinainantsika ny zava-misy tarafin'io mofinainy io toy ny mahazatra dia ny antson'Andriamanitra ao amintsika arak'izay voambara ao amin'ny mofinaina. Taratasy kely hafa moa dia ireo fampandinihan-tena araka ny texte izay natolotra antsika. Ialana tsiny fa tena somary kelikely ny farany kely indrindra ny tarehin-tsoratra eo ambany masontsika mba ahafahana mandrakitra azy ao anatin'ny pejy anankiray. Ny momba ny bokyny Jeremia, ny mpanoratra efa nilazain'ireo namantsika teo ny ampampahany amin'ny tantarany fiantsoana. Ny hevitry ny anarany dia hoe ny tompo no manandratra, ny tompo no manapaka. Tompo ny tantara Andriamanitra, manapaka ny tantara Andriamanitra, ary eo amin'ny fitondran'ny tantara dia mampiakatra izy fa tsy mampidina, na ho an'ny olona tsirairay na ho an'ny firenena. Tia ny ampiakarina foana io isika io, izay ny Jeremia. Ianao tsirairay tia ny tsy hiforetaka amin'ny fahotana ianao fa hasondrony, tia ny tsy hiforetaka amin'ny tany ianao fa hanana ny fiainan'ny lanitra. Dia zay moa zany ny planin'Andriamanitra foana rehefa miantso mpaminany izy ampatsivina antsika hoe ambara fa mpanota isika, misy famonjena efa raisi-potsiny io mibeba dia raiso ny famonjena. Zay mandrakariva ny afatry ny mpaminany, afatry ny fiangonana mandraka ankehitriny. Ny fotoana sy ny toerana naminan'iny voalaza teo 920 hatramin'ny 920 manodidina eo amin'ny 40 taona teo eo ny faminanian'i Jeremia. Ampitandrina izy zany dia hoe 40 taona na ampitandrina ohatry ny pastera Rasindra Hasina satria nanamarika ny 40 taona na ampitandrina izy tamin'ny alady lasa teo tany Faravohitra sa tamin'ny heriny iny avelantsika iny ohatry ny tamin'ny lady lasa teo. Ny zava-nisy dia ny fotoana ny emoran'ny Joda sy ny fanombohan'ny fotoam-pahababoana babiloniana. Raha tsy ahivina ho an'ny Asiriana dia efa tany amin'ny taona 700 manodidina no nanafika ny firenena avaratra izy, ary lasa kibabon'ny Asiriana ny firenena avaratra. Aty amin'ny 200 taona aoriany zany no notafian'ny babiloniana izay ny tombo hery sy ny sandratra indray miohatra amin'ny Asiriana ny firenena atsimo, firenen'ny Joda. Dia izay vanim-potoana ny trangan-javatra niseho tamin'ny faminanian'i Jeremia. Naminany tany Jerosalema i Jeremia, ary rehefa avy eo dia nentin'ny babiloniana ho babo tany ampahababoana. Nanohy ny faminaniana tany izy fotoana vitsivitsy, niaraka tamin'ny Agay araka ny toriteny sy ny anjara mofinainantsika omaly. Zava-nisy tamin'izany dia ny kolikoly ara-piarahamonina ary ny kolikoly ara-pivavahana. Atao hoe kolikoly ara-pivavahana dia omena tambo ny mpaminany mba haminaniny mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Omena tamby ny mpaminany ohatran'ny hoe pastera aza mitory afa-tsy izao ianao. Omena tamby ny mpaminany mba tsy hitory afa-tsy ny izay sitrapon'ny olona hitoriana na tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Anjary mpaminany mandainga. Dia ny ara-piarahamonina moa dia efa anjaka tany amin'ny fitsarana, ny ara-piarahamonina rehetra ny kolikoly. Ny fivavahana amin'ny sampy, bala sy Astarta. Ny mazava loatra rehefa mivavaka amin'ny sampy ny olona dia miala amin'ny fatokinan'Andriamanitra, fa tsy hoe niala tamin'ny fatokinan'Andriamanitra ka nanompo amin'ny bala sy Astarta ihany, fa niala tamin'ny fatokinan'Andriamanitra koa izy ireo no nohororo manoana ny herin'ny babiloniana ka nanjary ny sarangotra tamin'ny firenena matanjaka hafa toy ny Asiriana, izay nanjaka tany amin'ny tapany avaratra.
nandrafitra fifanarana tamin'ny firenena matanjaka hafa izy zany hoe fifanarana diplomasia tamin'ny firenen-kafa fa tsy natoky an'Andriamanitra hiaro ny fireneny. Ny hafatra Jeremia dia fampitandremana ny amin'ny fahoriana, fiantsoana, fibebahana ary fampanantenana, fahafahana miverina sy fiainana amin'ny laoniny indray. Izay ilay nambarana matsika teo samafisana tao anatin'ny Timofina ity voalaza ao anatin'ny toko 70 hatramin'ny 7:30, fampanantenana, fahonjena na famerenana amin'ny laoniny fiainana ho an'izay miverina marina amin'Andriamanitra. Ny mampiavaka an'ity boky ity efa nitononona matsika teo i Jeremia dia mpaminany be ranomasina, mpaminany mitomany, nanoratra raha teo ny bokin'ny fitomanina izay manomboka amin'ny teny mivandravandra hoe indrisy. Izay ny fanombohan'ny bokin'ny fitomanina. Misy fangarona ao anatin'ny soratry Jeremia, lazaina koa fa nanana sekretera atao hoe Baroky izy, nandrakitra ny soratra n'ity faminaniana lavabe ity. Misy ao tantara, misy ao milaza ny fijoroana tsy azozongozonina ny Jeremia tamin'ny faminaniana izay nataony. Tantara mahafinaritra moa vokatry ny fijoroana izy ilay nanatsaka taiza tany an-davadrano any ianao. Misy olona mitory teny izany dia tsy mifanaraka amin'ny sain'ny fanjakana dia alatsaka any an-davadrano, maty any miaro sokely. Fa izany nanjoan'i Jeremia, dia nanjoro izy ary taony hoe nisy ady sy fiaretana anaty tao anatin'ity mpaminany ity. Mezaka nampifandray ny fijalian'ny vahoaka sy ny fitiavan'Andriamanitra izy. Io fijalian'ny vahoaka an'Andriamanitra io dia mifandray amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy lavitry ny fitiavan'Andriamanitra ny vahoaka izay mijaly. Indraindray mantsika rehefa dona ny fahoriana dia tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy. Diso be zany araka ny Jeremia, ara-baiboly diso be zany. Jereo fotsiny Jesoa mijaly mafy teo amin'ny hazo fijaliana, fatao foana ny fitiavan'Andriamanitra dia afaka niarina foana izy nitsangana tamin'ny maty. Ka tsy hoe satria mijaly ny olona anankiray dia tsy tian'Andriamanitra, tsia. Mifandray tsara ny fijaliana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Maka hevitra ao anatin'ny hazo, eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy mihitsy sika ny amin'izany. Ny drafitry ny boky, misy fizarana enina eo. Rehefa miteny hoe drafitry ny boky moa dia tsokony adoloantsika farakaraky ny foto-kevitra izay andrafetana ny fizarana no hanomezana ny fizarana. Eto manoloanantsika dia mizara enina ny bokin'i Jeremia, izany hoe raha mandinika boky hafa ianao milaza momba ny bokin'i Jeremia dia mety ahita fizarana hafa araka ny foto-kevitra hafa nentiny mpandinika hanolotra ny fizarana. Fizarana enina ka ny fizarana voalohany dia ny fiantsonan'i Jeremia ilay nofitinina mantsika tao hoe hatrany am-boka nilaza fa tsy mahay mandahan-teny, voatendry, andrava, androdana, anongotra, amboly, anorina sy ny sisa ohatran'ny Jeremia toko 1:10 ngamany izay. Ny manaraka eo dia ilay fampitandremana ny amin'ny famaizana, karazana filazana fisina faharavana. Ny 30 hatramin'ny 3:30 izay misy an'ity anjara mofinainantsika ity dia afatra fampiononana. Ny 4:30 dia ny zava-seho nandritra ny fahababoana. 5:30 dia fampaherezana ho an'ny firenena hafa ivelan'ny Joda. Ny 2:50 dia fandravana ny Jerosalema, ny farana amin'ny fanafahana ny mpanjaka amperinasa tamin'ny andron'ny Nebokadnezara. Io zany ilay hoe ny teny farany ao amin'ny bokin'ny faminaniana dia teny fandresena foana. Marina fa babo Jerosalema tamin'ny andron'ny Nebokadnezara, fa ny 14 farany amin'ny toko 2:50 io raha mamaky isika dia famoahana avy any am-ponja ny mpanjaka ny Joda tamin'izany fotoana izany.
dia ambara ny soratra masina hoe nomena ny haniny mpanjaka izy, tena hoe fiverenana ho an'ny fahafahana ho an'ny firenena. Mbola teo ny mpanjaka Nebokadnezara fa tsy hoe afaka tamin'ny fanandevozana izy akory, fa zay sary zay efa tandridiny fanafahana ny fireneny Joda sahady. Dia izay ny fizarana atao anatin'ny boky ny Jeremia. Manahoana kosa ary ity texte ambany masitsika ity. Ny Jeremia 2:30 hatramin'ny 20 voalaza teo fa tafiditra ao anatin'ny teny fampiononana fampanantenana omen'Andriamanitra ny vahoakany. Ny fisehoan'ny texte, fisehoan'ny ara-littéraire, izy ity dia mirafitra tononkalo. Averina amintsika indray fa raha toa ka voarafitra ara-tononkalo ny soratra masina eo ambany masitsika dia misevitra voalanjalanja kokoa ary mavesatra kokoa izany. Izany hoe tena niainga bebe kokoa tany am-poa ary misy hevitra voatsindry bebe kokoa. Tsy texte tsotra fa amin'ny endrika tononkalo, ny anjara mofinaina manoloana antsika. Misy fitarainana ranomason'indray hery eo amin'ny 10:20 ary ho setrin'izay dia ny tenin'Andriamanitra mitondra fanantenana sy fampahirezana ho an-Israely izay mitomany. Tsy adiniko ny zanako. Raha hery mitomany ny zanany dia ny tompo manao hoe zanako io, tsy zanakao. Izay ilay fampanantenana ho valin'ny ranomason'ny Israely. Misy fifanarahanao ny fahoriana sy ny ranomaso, ny fanantenana sy ny antso ho amin'ny fiverenana. Zavatra mifanaraka ireo: fahoriana miteraka ranomaso, ny antso amin'ny fiverenana miteraka fanantenana, na ny fanantenana ateraky ny fiverenana. Ny ara-tantaran'io texte io ao anatin'ity texte ity dia misy fanonana ny amin'ny Israely. Ary rehefa manaraka isika dia mivadika Efraima indray ny resaka ery ambanimbany ery. Tsy izay moa izy teo. Israely izany aloha eo amin'ny 10:20 dia eo amin'ny 10:20 efa reko tokoa ny Efraima nitomany ny tenany hoe: Israely nitomany ny zanany, Efraima nitomany ny tenany. Manadina anareo mpianatra ary inona ny ifandraisan'ny Efraima sy Israely? Alaondrelo zany voanginy teny. Zanak'i Josepha Efraima. Inona ny ifandraisan'i Josepha sy Israely? Zanak'Israely Josepha. Dia zafikelin-Israely zany Efraima. Iza ny rahalahin'i Efraima? Manase. Eto zany mitomany ny zanany Israely. Iza zany nitomany Israely? Eo ilay ozy hoe tsarovokely ilay anarany hoe Benjamina. Izavy ny anaran'ny zanak'Israely? Benjamina sy Josefa. Josefa dia Benjamina, maha-Benjamina azy izy ny farany. Tsaroa fa izay mitondra anarana hoe Benjamina dia le fara izay ny anarany amin'ny teny malagasy. Ireo zany. Efraima no foko atao hoe natanjaka tamin'ny firenena avaratra rehefa nisaraka tamin'ny andron'ny iza moa taorianan'ny Solomona. Iza mpanjaka taorianan'ny Solomona? Rehefa nisaraka tamin'ny andron'ny Rehoboama ny fireneny Israely manontolo, ny zanak'Israely manontolo dia ny foko folo teo avaratra ary ny anankiroa taty atsimo. Efraima dia anisan'ny tany avaratra, Manase koa tao avaratra. Ankoatran'ireo dia ny zanak'Israely, zanak' Jakoba tamin'ny Lea, tamin'ny andevaviny anankiroa. Izay ilay tantaran'i Jakoba na Israely, 12 ny zanany, 9 tamin'ny Lea
roa tamin'ny mpanompo vaviny anankiray, roa tamin'ny mpanompo vaviny anankiray, ary roa tamin-Jaely. Tantara tena fantatsika moa hoe rehefa niandry ny ondriny tany am-pitsoahana ny Esau, Jakoba niandry ny ondrin-drafozany, dia hoe anambadiny zanakao dia hoe eny ary fa dia Rahely zany mba safidiny, fa satria Lea nanakilema teo amin'ny masony moa, dia hoe sao dia tsy manambady eo ty ozy izy ny dadany. Iza moa ny anaran'ny rafozany Jakoba? Labana. Dia tsy Rahely nalefa ny teo voalohany fa i Lea, dia zay le tantara. Dia Lea miteraka enina, i Joda nefa zanaky Lea, zay taty amin'ny faritra atsimo. Fa satria Betlehema dia tao amin'ny faritry ny fokony Benjamina io tanàna io, dia ny ampifipify tao Benjamina. Izy anankiroa zany hoe ny zanaky Rahely sy zanaky Lea no aty atsimo. Dia avaratra Efraima misy taranaky Rahely ary misy taranaky Lea sy ireo mpanompo vavy anankiroa. Zany zany ty tantara ty. Ditanareo amin'izany hoe tsy avelan'Andriamanitra isaraka izany le olom-boafidiny, fa Besia sy foana mbola misy Lea sy Rahely foana tary atsimo, ary tany avaratra mbola misy Lea sy Rahely fa eo fotsiny hoe misaraka. Fa Joda no natanjaka tao atsimo, mbola zanaky Lea zany. Efraima no natanjaka tany avaratra. Eo ary sika raha milaza ny soratra masina hoe nitomany Rahely nitomany ny zanany, dia mazava fa tsy ny avaratra ihany zany no nitomany iny, fa ny tany atsimo koza nisy any Benjamina. Rehefa avy eo mantsy dia hamarininy ty toko faraika amin'ny telopolo ty zany soratra masina zany hoe Andriamanitra tokoa dia tsy nitodika tamin'ny avaratra ihany na nitodika tamin'ny atsimo fotsiny, fa mifaminaniany Jeremia, ary ny hevitr'Andriamanitra dia tsy ny atsimo ihany na ny avaratra fotsiny, fa ny taranak'Israely olom-boafidiny manontolo. Eo amin'ny andinin'ny faraika amin'ny telopolo hatramin'ny faefatra amin'ny telopolo ilay teny fikasana ho an'ny zanak'Israely manontolo. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehova, dia ataoko ao an-tsainy lalako, soratako ao am-pony, izaho Andriamany ary izy oloko. Jeremia 31:3. Indro avy ny andro, Jehova le nitenenina amintsika tany am-boalohany, izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaky Joda. Zay zany le tena hoe zavatra mivotra atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity. Ery amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia mivadika ho Efraima mitomany ny tenany. Raha miteny hoe Efraima zany dia ny tapany avaratra. Io voalaza eo. Zay zany ny atao amin'ity anjara mofinainantsika ity aloha azava amintsika ny ara-tantara ny amin'ny Rahely sy Efraima ny fifandraisana, satria voatonona atao anatin'ny anjara mofinainantsika ireo anarana anankiroa ireo. Zavikeliny Rahely, Efraima ary tany amin'ny tavaratra, fa zavikeliny Rahely tamin'ny Josefa, i Benjamina kosa izay zanaky Rahely mivantana zandrin'ny Josefa, dia ny ampify taty amin'ny firenen'ny Joda, firenena kely. Ara-tantara ihany dia Andriamanitra vonina amerina milona ny firenena voafidiny na Efraima na i Joda. Inona ary ny foto-kevitrantsika raisina atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity? Misy efatra ireo, fa rehefa mitrandraka moa isika dia mety mahita mihoatra noho ireo. Ny voalohany dia ny hoe Andriamanitra mahita ny mitomany fa mandre ny ranomaso. Ny voasoratra ao dia hoe mahita ny ranomaso. Fa sady mieritreritra moa manoratra mamamaika. Mahita ny olona mitomany Andriamanitra, Rahely mitomany ny zanany, ary mandre ny mitomany mahita ny ranomaso. Tsy miafina amin'ny tompo zany ny fahoriako sy ny fahorianao. Hitan'io. Vasoanareo hoe Andriamanitra tena tsy mahita nami.
hitan'io miay antsika Andriamanitra iny andikany hoe miahy ahy raisiny ho azy ny fahorintsika hoe miahy anahy raisiny ho azy ny fahorintsika inona filazanareo vazahany zany empathie zay ny foto-kevitra manaraka Andriamanitra tsy manary io ilay efa nilazana tany am-boalohany hoe indraindray ny olona azo impahoriana dia mieritreritra fa narian'Andriamanitra izy tsy ny amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ihany fa taloha any amin'ny testameta taloha dia izany mihitsy hoe narian'Andriamanitra Eli lama sabakitany Andriamanitra nahoana tena foy ahy ianao ny tompo ny teny an'izany teo amin'ny hazo fijaliana maha olombelona zany dia foto-kevitra maha olombelona be ny hoe rehefa mijaly dia mieritreritra fanarian'Andriamanitra fa ato amin'ity soratra masiny ity 9:12 sy 17 dia ahitantsika hoe tsy arian'Andriamanitra zany ny vahoaka mijaly mbola vonina anarina Andriamanitra eo amin'ny andiny ny 19 sy 20 dia vahoaka nantsoina ary mamaly ny antsoan'Andriamanitra ho amin'ny fibebahana miantso ho amin'ny fibebahana ny tompo ilay tsy manary efa vonina anarina ny fepetrany fanarenana sy ny famonjena famerenana miloana ny fiainantsika izay mijaly ao anatin'ny fahotana ny fampitrafezana an'Andriamanitra mibala sy asitarita ny fialana amin'ny fatokiran'Andriamanitra ny fanafan'io dia ny fibebahana ihany 19 sy 20 no fahaizanao hoe ny fahaizanao tonombolahy kely tsy voafolaka ao averenao dia ho tafaverina fa ianao no Jehovah Andriamanitra no ny efa niverina tokoa aho dia vao nahalala fanenenana ary efa nampahafantarina ny toetenako aho dia nitehitratra menatra sady mangay aho fa latsainy tsininy fatanondrako io ilay fibebahana mitondra ao amin'ny fahafahana mandray ny famonjena ny foto-kevitra faefatra dia Andriamanitra toy ny iray mananatra nefa tia fitenenina malagasy moa dia hoe Andriamanitra tsy tia ratsy zany hoe io sika hitan'Andriamanitra fa manao ratsy nefa arian'ny foana tsy tiany ny ratsy ataontsika fa tsika tiany zay moa zany foto-kevitra biblika za tsy manao hoe tsy tiako mihitsy ianona tondroko zany ianona tiako izy fa ny ataony tsy tiako tia miteny zany tsika hoe tena tsy tiany olona mihitsy izy iny manahirana izy fa tsy hoe tsy tiana azoreo ve bedin'i Jesoa tsika manao zany hoe tsy tiako zany manahirana mihitsy ho ianona fa tsy voambolana kristiana zany tsy tia mankahaly raha ota dia aza tsiavana fa ny mpanota tsiavo tahaka ny tsiavan'Andriamanitra ny mpanota verevitra sika dia maninona koa fa mamindra fo Andriamanitra famindrampony dia mandrakizay mialosahady ny filazana ny fahasoavan'Andriamanitra entiny mamonjy ao amin'ny Kristy anehoany ny fitiavana n'izao tontolo izao ity afatra ato amin'ny anjara mofinainantsika ity Andriamanitra iray na dia mamelatra katsika eo amin'ny toerany ny mijaly aza dia tsy manalantsika ao anatin'ny fony tiany fony sika tiany mandrakarivo sika na dia mandalo sedra sy fijaliana azy tsarovy fa tsy ilaozan'Andriamanitra sika ny zava-misy ankehitriny manoloana ny teksta ny firenena sy ny fianakaviana ao anatin'ny ranomaso mandraka ankehitriny dia mbola misy ny ady ny fahantrana ny kolikoly ny fahaverezan-kevitry ny tanora
io dia ngeza be voatsely sika no nahitan'izany nivandravandra teto amin'ny firenena verhevitra ny tanora takizo fototra aizany zo hianatra ao anatin'ny rano sy ny jiro aizany zo hisehatra amin'ny asa rehefa vita ny fianarana naizanaiza moa fa amin'ny fiainan'olombelona raha nytanitsika hoe aizany dingampiainana tena mafy kokoa efa niverina foana zany fanontaniana zany eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny fahazazana sy ny ankisa ny fahatanorana sa ny fahalebiazana sa ny fahanterana misy karazany amin'izany tsika ireo ankisy zaza ihany ny ohatran'ny tsisy ato nareo zokizoky zany efa malala hoe ity ny dingana mpiainana nandianako a hatreo amin'ny ankizy 12 taona hatreo amin'ny fahatanorana ny mahazoky olona ny fahanterana izy are fahazo tena sarotra indrindra ny fahatanorana manomboka amin'ny fialana sakana zay ve ny tena tsaronao sarotra indrindra konareo mantsy zany ve ay fa izay aloha raha miteny zany ny ray aman-drentsika hoe ny fahanterana ny tena hoe dingam-piainana manahirana indrindra traikefan'izany fa mila mifikitra mafy amin'ny tompo sika mila tena hoe matoky fa ho an'izay nandalo fahatandrana nareo tsika ray aman-dreny zany efa nandalo fahatandrana dia nahita koa fa tena sedra be ny fahatanorana satria eo anao amina izay namantsika hoe hoaiza sa hoaiza hoe safidy ny amin'ny aorianany bakalorea ohatra ho an'izay tonga tamin'izany safidy ho an'ny fanambadiana na iza anambady asa tsy anambady raha anambady a dia iza zany le izy Jesoa miandry ny Jesoa ohatra miandry ravozantoza tao tsy hita ihany zay fa iza zany dia zany rehetra zany ny famafao miasako Jesoa vita ny fianarana dia ahoana atao daholo ty rehetrarehetra ty midy ny varavarana dingana tena misy sedra be dia be ny fahatandrana tonga ao amin'ny tokantrano atao hoe na tonga eo amin'ny fahalebiazana dia miatrika ianao efa nadingana n'ilay adolatsento ny fahatanondrana efa miatrika fiainana ianao ao anatin'ny hery kosa ianao amin'iny dia matanjaka na ny fonao na ny vatanao fa mety hitombona ny tenin-dray aman-dretsika hoe vita ary ny asanao tonga eo amin'ny fisotrondronono ny taonanao miamarefo ianao miady salama ianao aona ho ny ankizy manana ny fiainany ao dia ny heritreritra ao manokana koa ny amin'ny hoavinao fa zay ilay toriteny hoe mitraka mijery ny lanitra dia mitadasika ny hoavinao fa raha mbola eto an-tany ianao dia zao sisy zao masoandro mody zao masoandro mody amin'ny ahoana masoandro miposaka ianao fa tsy masoandro mody eny ary zay ilay hoe nijanonantsika kely na hoe misy ny fahavelezan-kevitry ny tanora eo amban'ity perikopantsika androany tia dia jereo tsara ny hoe manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangam-bato sainy tsara ny lalana efa voavoatra dia ilay lalana efa nalianao miverena indray ry Israely Virginia miverena indray ho anareto tanànanao ireto tena hoe very repère ny olona raha mandeha dia ataon'ny tompo hoe manangana famantaran-dalana zay ilay hoe tanora very hevitra fa raha manana repère izy ao amin'Andriamanitra ny solatra masina ny taridalana azy dia tsy ho very mandeha zany izy zava-misy nefa tanora very mandeha very hevitra
fisarana sy fampiteny tokantrano. Eo amin'ny firenena dia misy fisaratsarana iainana foana zany, fisaratsarana no foto-kevitra politika no mifanenjehany teo aloha sy ny eo amin'ny fahefana, eo amin'ny fitondrana, misy zany. Any tokantrano dia misy fisarana koa toy ny zanak'iray hely, ray atsimo, ray avaratra, misy zany. Dia izany no ivantanany izao soratra masy izao amintsika hoe ny ranomasinao ry fireneko, ny ranomasontsika isa-tokantrano, ny ranomasinao isam-batan'olona hitan'ny tompo, ny tomaninao eniny. Tsy miala aminao ny fitiavan'Andriamanitra na dia mijaly aza, tsy miala amin'ny firenentsika ny fitiavan'Andriamanitra na mandalo dingana sarotra azy sika. Izany no azo ametrahana n'ity soratra masina ity hitaratra ny fiainantsika ankehitriny. Fiangonana miaina ao anatin'ny fisedrana, olana ara-bola. Ohatsely isika nandravitra ny teti-bola ary naiza rehefa tonga ny vola miditra tapitra ny tarehimarika ny vola mivoaka. Bekara efa zay fa zao ta hauteur be nge nitady vola miditra. Tonga ny amin'ny vola miditra amin'izay sehatra be dia ahoana dia ahoana dia ataovinareo brozy ametrametrahana tarehimarika amin'io fa naiza ndanange mba manontany misy namanareo FJKM ao anatin'ny fanaovana teti-bola daholo izy zao amin'izao tamin'ny novambra teo anontanio nge ahoana ary birao-piangonana, ahoana ary mpihevitra raha, zany atao hoe mandinika teti-bola fa sehatra io mandalo fahasahiranana. Tsy voa zao zany fa mitady hisosoka eo foana ny olana ara-bola. Raha vao tsy matoky an'Andriamanitra sika ilay tompony zavatra rehetra, zay rehefa tsy manao ohatra ny akay hoe na tsisy nininona ntsony ary mbola eo ihany Andriamanitra ilay mpanome, ilay tompony zavatra rehetra. Raha vao tsy manana an'izay finoana izay tsika eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainanao manokana sy fiainan'ny tokantranonao tavelao ianao. Fa zay hoe na tsisy nininona aza mbola eo Andriamanitra tompony zavatra rehetra, manana fanantenana an'Andriamanitra. Ohatran'izay ameritretrana hoe tsisy famonjena ntsony, mbola ao Andriamanitra aloharan'ny famonjena. Zay ilay zavatra anankiray hoe mandalo sedra koa ny fiangonana, fa tsy hoe ny fiarahamonina ihany. Betsaka ny tanora mivavaka fa vitsy ny tanora mavitrika. Ireo tsika ireo firy-tsika ireo ny tanora. Betsaka ny tanora mivavaka fa vitsy ny tanora mavitrika. Maketo ohatra ny tsanta, makeo ny katezeda. Fa isao nge ny tanora tsy makeo hoe makaiza zany reny, isao koa ny skoto, isao ny fanantenana, vokovokomanga, atambaro ireo ary, dia isao ny tavelo. Zany ilay fiainam-piangonana. Sedra zany, sedra daholo zany. Dia makaiza izy ireo rehefa inona zany ny fanompoana ataon'ireny zanatsika ireny. Vitsy ny tanora mavitrika na maro ary ny soa ihany aloha izy mbola miditra am-piangonana, ny tanora mivavaka. Mikorotana ny fitondrantenan'ny olona. Ireo olona mameno isam-piangonana ireo fa tsy hoe ny ato hisotro ihany. Dia mieritreritra ve nareo fa 99% ireo, misy any amin'ny 20% ireo, misy any amin'ny 1% ireo fa te hiezaka. Fa misy koa efa tany amin'ny 99 no manao tahaka ny zanak'Israely miverina mibala sy astarta satria mampisalasala ny amin'Andriamanitra sy ny fiaviany famonjena. Azonareo ve? Dia eo zany ny fiainan'ny fiangonana. Fa ity soratra masina ity dia mampahery antsika fiangonana hoe na dia toa mitsororoka aza ny fitondran-tena ny lafiny moraly eny amin'ny fiarahamonina ary mahatohitohina ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra zany voasarika ao amin'izany koa ny zanak'Andriamanitra, dia hitan'Andriamanitra ny ranomason'ny fiangonana, hitan'Andriamanitra ny ady atrehan'ny fiangonana, tsy miala amin'ny fiangonana ny fon'Andriamanitra. Misy afatra ao anatin'izany fotoan-tsarotra izany efa averimberina foana ny hoe mandre
ny tomanitsika Andriamanitra, mahita ny ranomasitsika Andriamanitra mahereza. Mamerina sy miantso atsika Andriamanitra ho amin'ny fibebahana marina. Tahaka ny Efraima eo amin'ny 9:20 sy ny 7:20. Mandray izay mibebaka marina Andriamanitra ka manolotra famonjena tolobotsitra amin'ny alalan'i Kristy. Tsy ny fahoriana ny tompony teny farany fa ny famonjen'Andriamanitra vokatry ny fiverenana amin'ny tompo. Antso iverina amin'ny soratra masina, miala amin'ny fitotonganana vokatry ny fahotana, miverena amin'ny fibebahana marina. Mino fa tsy mandao Andriamanitra na dia amin'ny vanim-potoana tena sarotra indrindra azy. Tsarovy fa tsy very anady isika fa mitoetra ho zanak'Andriamanitra mandrakariva. Tsy hoe any amin'ny ady sarotra any tena very sy nariana, fa eo ambany mason'Andriamanitra mandrakariva. Reto fanontaniana telo reto dia saintsaino any atokantrano resao amin'ny fianakavianao raha mandinika mofonaina ianareo no hoe aiza ho aiza amin'ny fiainanao no mifanitsy amin'ny ranomason'i Israely. Ny fiainan'ny ankonanao, ny fiainan'ny firenena, ny fiainana manodidina anao misy mifanitsy amin'izay antony itoman'ny Israely ve? Inona no mampalahelo anao na mampangirifiry ny fiarahamonina koa? Azavariana mijery fotsiny fahorianao fa dinio koa ny fiarahamonina. Inona ny endriky ny fibebahana asehon'ny Efraima ao amin'ny 9:20 sy 20? Ahoana no anehon'ny mpino izany ankehitriny? Ahoana ny ahafahantsika maneho zany fibebahana zany? Tena mitaraina mihitsy Efraima eo amin'ny 18-19. Ho antsika kosa fibebahana manahoana ny entintsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao andro ny advento izao? Ahoana no ahatsapahantsika fa mandre sy mamaly ny ranomasitsika Andriamanitra ao anatin'ny ady hatrehantsika ankehitriny? Raha valiana aingana io dia ny hoe miaino mandre ary mamaly izy, satria na dia misy ranomaso latsaka aza manina ihany ao anaty ao, misy fiadanam-po ao anaty ao. Sy ny ranomaso ny tompony teny farany fa indraindray arytsika dia sady ao mitomany ny me hoaity iza kinary ny tomaniko amin'izany. Zany tsika kristiana ohatra za koa moa dia mitomana zany fa inona ny tomaniko amin'izany? Zay ilay fiadanana mitady hitroatra manoloana ny alahelo, mitady andresy, mitady ny lalana ioarana ny alahelo ao anatinao ny fiadanana. Zay efa napetraky ny tompo hoe tsy mila an'izany ranomaso zany fa ity iny fiadanan'ny tompo dia zay ilay ianao mitomany dia mieriry inakoary ny tomaniko amin'izany, aiza ny fiadanan'ny tompo tsy efa niraisiko ve? Zay izy raha valiana maimaiky fa zao lalina indreny mba hahafahantsika mitombo amin'ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy hijanona ho mofo fotsiny fa mofo nohanina ary tonga nofo ao amin'ny fiainantsika ara-panahy. Nofo ara-panahy. Andriamanitra dia misaotra anao izahay noho ny fotoana nahafahanay niombana tamin'ny fandiniana soratra masina, na fantaranay fa renao ny tomany, hitanao ny ranomaso, ary tsy miala am-ponay izahay na mandalo sedra sy fijaliana azy. Miantso anay hibebaka ny fahoriana mahazo anay, ary vonony ianao hamonjy sy hamerina ny fiainanay amin'ny laoniny indray. Petraka eo am-pelantananao ny andavanandrom-piainanay, tonononay eo aminao ny endrim-piainana manahirana rehetra, ny fifalianay vahoakanao, ny fahombiazana eto amin'ny firenenay na dia mavesa-danja aza ny mbola ady sarotra, ary tononay aminao ny fiangonana amin'izao advento izao mba hanome tsirom-panantenana ho an'ny fiarahamonina izay hitsorony. Ianao ny vavakay tompo ho an'ny ankonanay zanaka, ray aman-dreny, ray tampo, naizanaiza misy azy ireny. Dia atambatra izany amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao hoe tsy antahana ho tahaka ny an-danitra. Eo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raisoa tanteraka aminareo ary nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Mandihana amin'ny fianantenany ao amin'ny tompontsika. Amen.